aiza ho aiza i Madagasikara izao eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Miala veto amin'ny lalana tsara saotra miazo ny vato. Eto amin'ity sampanana ity no misy ny lalana mankany amin'ny Fokotany Ambody sy Arivo, commune Ambohimangarova, distrikan'ny Avaradrano. Mbola atao anatin'ny faritra Analamanga ary tsy dia lavitra loatra ny renivohitra, saingy tahaka ny tany lavitra andrina noho ny haratsin'ny lalana. Ny fambolena legioma sy tsaramaso no tena fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ny Fokotany maro mandrafitra ny commune Ambohimangarova. Tsy afabela amin'ny vokatry ny krizy nateraky ny amiana ara-pahasalamana ny mponina ankehitriny. Olana voalohany ny sehatry ny fitaterana. 12 taona tompoko ako no tonga teto amin'ity tanàna Sovohatra ity. Rasy dia rasy tokoa ny lalana fa raha tokony tamin'ny taloha mbola tsara ny lalana tonga tokony ataon'ny fiangonana eto ny bus e. Fa zao ratsy ny lalana dia zara fa tonga etsy avoambony etsy ambonimbony kely eny sahafa zany ny tomobilinay rehefa maraina ihany nefa fa rehefa akoatr'izay eny lasaina misy ny tomobile. Tamin'ny taona 24 sy 24 tao aorianan'izay ohatran'ny hoe somary reradraraka izay tompoko noho ny aty aminay zany tsy dia mba misy mpijery loatra fa ety aminay ny tanàna tokony androso misy ny tanàna ety ary ny olona ety aminay limpandrosoana daholo dia miankina amin'ny herin'ny tena ntaony ny olona nefa ny herin'ny tena tsy maharitra fa reraka rehefa avy eo dia tsy mahefa nahinana inona. Ity renim-pianakaviana iray ity, mponina ao amin'ny Fokotany Ambody sy Arivo. Miakatra eto an-drenivohitra izy isan'andro, maka entana amidy ary miverina any amin'ny Fokotany misy azy indray ny andro ihany. Ho azy, mafy ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra. Ny anahy zao menadany zanako, dia ao amin'ny mianatra. Dia tsy mbola misy vola nitavana izy mihitsy raha tsy hoe mbola zao fivelomana. Tamin'ny fotoana nandoha. Efa tralina be zao. Tosika fa me mbola tsy nahazo mihitsy. Tsy mifidy mera ho zay dia tsy name mihitsy. Ny fiomanana zao tena enjana be le indisty le fidiran'ny mpianatra sy nana enao mbola hoe sahirana zao mifidy davabola. Dia tsisy mividy netana. Dia mbola hoe misy fivoriana tao am-pianarana hoe misy vola ho tonga hony. Raha tsy tonga zany le valy anina zay vao azo ny afatra tamin'le izy hoe misy vola ho aloha kely zany hoe raha ohatra tsy tonga le dra zany raha hoe tonga ny dra dia mahazo fanampiana kely tsy mandoa le saram-pianarana ianao na mety tsy ahazo. Manahoana nefa ny fanomanana fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy amin'izao efa navidy be. Ka eo le saram-pianarana olo zao novonjena dia ny anina mbola tsisy complet, mbola tsisy anina mihitsy, mbola tsisy complet mihitsy ny fitaovana. Nefa nefa ao amin'ny volana ambony hiditra tsy nahazo fanampiana mihitsy tamin'ireny. Dia zao zany zao mbo hoe nisy le tomobile dia mbo milamindamina kely. Nefa na zany raha terely fampidirana mpianatra indray dia mbola sahirana indray amin'ilay ampiditra mpianatrako. Manampitrotraka ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny mampiana-janaka any ambanivohitra ny adidy takin'ny sekolim-panjakana mandavan-taona. Mahantra le ray aman-dreny. Zay zany zao ny kabetsahany folo volana ny privé tsy maintsy aloha na nianatra na tsy nianatra. Nisy araka izy zao teo ataoko joroko vavolombelona mihitsy fa nisy voaroaka. Sy nandohako lasy. Le mpampianatra tsy mahalala sahaly. Ao amin'le fampianarana koa izay aty ny EPP tsy mba misy fanampiana izany fa miantso tena ny ray aman-dreny. Fa ny mpampianatra eto dia ao amin'ny EPP raha ny loka hoaniny raha etohan'ny ray aman-dreny amin'ny mampianatra entiny ankizy. Nefa le EPP mandinika eny Antananarivo tsisy zavatra eto amin'ny mpampianatra ray aman-dreny zany mandra-patapitry ny fampianarana. Fa ny tena lalohan'ny ankizy zany dia mianatra. Fa ny ray aman-dreny efa mandoa ny droit isa-taona iny dia tokony vita. Fa hatramin'ny briky anaovana tamboho, fasika anaovana tamboho, cabinet, vola kely ariary zato isaky ny ankizy, 50 isaky mandeha. Kotiana le vola mandoa ohatry ny kilasy ihany ny EPP ity. Na ny mpampianatra zanay zao ny firamina dia amina karamy. Nefa dia ny vola aloha amin'izany aza dia sahirana ny ray aman-dreny. Na dia amin'ny fiangonanay aza dia ohatr'izany vitsy kely satria ny vola miditra kely dia kely vokatr'izany zavatsarotra miatra amin'ny firenena izany. Miravoravo tanana ny ankamaroany ireny mpianakaviana ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izao.
Isako mandeha vola milatsaka ny olona ny anay miakatra be mandody mirivo telala zay ny kahe zany mbo angatana iny ny kahe satria zay zao zay sahirana tamin'ny titony tamin'ny fiobioana dia zay mbo angatanay ray aman-dreny dia eo an'ilay fampianarana ankizy tokony tsy ando droitso zany zao ny ankizy aty aminay satria ny ray aman-dreny sahirana ny tena atao anatin'ny confèrement mivokatra tsisy niakatra tsy hita zay ampidirana lalam-bokatra satria mivokatra maina dia ny mba etaetanay zany mba hoe tsy misy tsony ny vola ao amin'ny fampidirana mpianatra satria zay zao hoe raha malala zao maina ny tany tsisy asa tao ny tena confèrement mioboka zay zany mba etaetanay ray aman-dreny mampianatra zanaka koroa zao EPP ndray dia CG ndray mbola tsisy mihitsy zao ny manaka an'izay na ray mbola anjara satria zao zay vao mamboly tsaramaso nefa ny rano tsy misy ny vokatra tsy miakatra dia mbola tsy manana ninina mihitsy zao hoe ampidiraka an'izany zanaka izany. Za dia tsy mana zanaka mianatra tsotro fa satria fa manambady daholo fa nizafy keliko sisa dia mba angaviana koa zany eo amin'ny EPP satria le ray aman-dren'ny mpianatra ety dia mijaly satria eo amin'ilay fandoavam-bola le fahatrana nefa mamely dia vola aloha koa amin'ny EPP amin'ny sekolim-panjakana zany mendangana. Eto indray no antsoina hoe Anosy Arivo, iray amin'ireo fokontany mifanila vodirindrina amin'ny Ambody sy Arivo. Eto ihany koa no misy ny sekoly fanabeazana fototra mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 700 isa. Izao fototra fitrasa hitantsika izao, fikambanana vahiny no nanolo-tanana nahazoan'ny mponina azy. Isan'ny mampiana-janaka eto ity raim-pianakaviana ity. Tahaka ny hafa rehetra teo aloha, mbola ady manokana ny azy ny fampidirana mpianatra ho an'ity taona ity. Mandra-piandry izany fidiran'ny mpianatra izany dia manampy azy amin'ny asa atao any an-tsaha ireo ankizy. Fetrana fidirana aloha zany dia mahatsara hoe sahirana satria zany tao anatin'izay ambolana zay zao tsy nisy zavatra azo ny atenaina mihitsy ary tsisy eny fa na dia ny atao hoe nohanina ary manahirana indrindra moa aty ambanivohitra amin'ny resaka hoe fampandrosoana amin'ny tantsaha zany. Hatreto aloha zany zao mbola tsy fantatra satria mbola tsisy mihitsy ny hoe rovina ny miditra dia zao no mbola tsy nahihana aloha zay hoe misy dorana sala amin'izao fa dia mbola miandry zay valy teny avany zany hoe amin'izao no hoanina dia zay ny zavatra misy. Nareo ve nefa mividy fitaovana sy ny ohatr'izany? Hatreto aloha zany zao dia mbola tsisy mihitsy ny fitaovana noho izay fahasahiranana izay. Nanjary ady goavana ho an'ny malagasy ny fampidirana zaza an-tsekoly ankehitriny. Teo anelanela ny taona 3 hatramin'ny taona 7 anefa. Isan'ny vaindohan-draharahan'ny mpitondra tamin'izany ny fampiroboroboana ny fampianarana tamin'ny alalan'ny programan'asa Education pour tous. Nahazo fanampiana avokoa ny ray aman-dreny maro anaka mba ampitomboana ny isan'ny zaza miditra an-tsekoly nandritra ireny fotoana ireny. Ary nisy mihitsy aza ny fampitaovana tamin'ny alalan'ny fizarana kits scolaire isan-taona. Tetikasa maro no nanohana ny Madagasikara tamin'ny fananganana sy fanatsarana ireo fototra-fitrasa mifandraika amin'ny fampianarana ary ny arahana hita fa nisitraka izany avokoa ny zanaka malagasy nanerana ny nosy. Natao izany fampiroboroboana ny fampianarana izany satria fototry ny fampandrosoana. Taorian'ny taona 7 aiza ho aiza ny fiainan'ny vahoaka, aiza ho aiza sika zao raha ny fampandrosoana ny resahana. Talohan'ny 7 sy amin'izao fotoana izao dia efa niempotra be da be zao amin'izao fotoana izao aloha mba atao hoe nisy ihany atao fampandrosoana zany tety mbo nandeha any fa amin'izao andro zao zany teo amin'ny 7 zany sy 20 ty tena anaty lavaka mihitsy ny mahazo ny vahoaka. Commune ambanivohitra Ambohimangarova, toerana stratégique ho an'ny toe-karena eto Madagasikara satria sady mamokatra sakafo mamatsy an'Antananarivo sy ny manodidina no manana toerana manan-tantara mahasarika mpizahatany maro. Aiza ho aiza nefa ny fitantanana ireo loharano-karen'ny commune ireo tombotsoan'ny mponina ao anatiny. Raha tsy nisy ny fanongana-panjakana sy ny fampanantenana pokaty lavareny, efa tokony ho aiza isika izao. Mbola nahantratrany ve ny malagasy raha tanteraka tokoa ireny programan'asa tamin'ny andron'ny fitondrana Ravalomanana ireny?